Raba tsika rehetra mpanaraka sy tapaka ny fandaharana sahila zao eto amin'ny MBS amin'ity alarobia fahenina ny volana jolay 2024 ity tonga soa indray ianareo ato anatin'ny fandaharana ianareo izay manaraka ny fandaharana amin'ny radio ianareo izay manaraka ny fandaharana amin'ny fahitalavitra ary ianareo izay manaraka ny fandaharana amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera dia samy anaterana an'izay arahaba izay avokoa manasa anareo tsy hisaraka aminay hatramin'ny fiafarany izao fandaharana izao amin'ity alina ity dia ny tenako samirery no miaraka aminareo fa namana lilira faralady tsy eto toerana amin'izao fotoana izao amin'ny herinandro moa izy dia antenaina fa hiaraka amintsika eto ihany. Anahoana no endrikendriky ny fandaharantsika amin'ity alina ity toy ny mahazatra isika dia andray vahiny ka ho an'ny anio dia vahiny telo samihafa no horaisiko ato anatin'ny fandaharana. Voalohany amin'izany dia ny vahintsika voalohany moa zany dia resadresaka mikasika ny fampahafantaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena indray sy ireo tepoka izay misongadina ao anatin'ny programan'asa ho tanterahiny na ny MAP plus izany. Ny vahintsika voalohany moa dia Ramatoa Anna Andria Manantena. Ny vahintsika faharoa kosa indray dia Randriama Mizafiniasina Igona, izy kosa indray dia hitondra ny heviny sy ny fahitany ny ady hevitra tsy mety vita mahakasika indrindra ny fizakan'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay ary farany kosa isika dia andray any Anambinina Rahery Mampianina izay nivoaka ny fonja andro maromaro lasa izay rehefa nosazian'ny fitsarana roa taona sazo miantona noho ny voalaza fa hoe famorim-bahoaka tsy nahazahoana lalana sy fanivaivana mpitandro ny filaminana teny amin'ny nondrara zany zay naninjana azy teny amin'ny Nalakely ny andro ny 1 Mey 2024 androany moa zany izy no sambany aneo hevitra amin'ny haino amanjerika dia ivahiny ato anatin'ny fandarana sahila zao ny tenany. Isataratsika ny resadresaka amin'ny vahintsika voalohany ary amin'ny ity alina ity dia andeha isika anaraka ny fanambarana izay nataony filoha teo aloha Marc Ravalomanana mikasika ny firotsahany hofidiana ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana filoham-pirenena manaraka sy ny nandraisan'ireo mpanatrika ny Congrès national ny antokotiko Madagasikara izay fanambarana izay. Arahantsika mitambatra izay fanehoan-kevitra sy fanambarana izay miverinetsika rehefa avy eo mandray avy hatrany vahintsika voalohany. Faly be indrindra fa efa ofisialy zany irotsaka dady dia zay moa abizay hatramin'ny tiako Madagasikara arivo efa tao foana dia manohana azy foana zay tena faly avy any ambanivohitra zay. Vaovao mahafinaritra be ary vaovao efa nandrasan'ny vahoaka malagasy iray manontolo dia fifaliana lehibe zany nahenoana an'ilay faneken'ny fangatahana nataon'ny saramabe vahoaka. Zavatra mahafinaritra aloha dia ny filatsahan'ny Andriamatoa Ravalomanana ho isan'ny hofidiana indray amin'ny fifidianana izay misy eto amin'ny firenena. Totsika malagasy ao anatin'ny fahantrana lalina dia Andriamatoa Marc Ravalomanana ihany no afaka hitondra antsika malagasy ho any amin'ny fiainana tsaratsara kokoa. Tenin'ny dada hoe fa tena faly dia faly satria iny ny antony mba olona manana traikefa amin'ny lafiny maro fa tanatin'izay fotoana zay
tegna sarotry ny fiaignana tena faly tena anisany zay avao amin'ny distrikana tamin'ny fotsy commune Soamanandrarina solitena ny tenanay eto tena faly ny fonay hoe nandrenesana ny président Ravalomanana mbola candidat amin'ity firotsahako fidina ary ny tena zavatra mahafaly anay dia hoe fanavotany indray ny vahoaka malagasy ankehitriny faly ny fonay misaotra président makasitraka Andriamanitra ombanao sy ny akonanao amin'ny fanapahan-kevitra tena faly hozy izy dady na eny fa ilatsaka filoham-pirenena izy ny antony mahafaly dia tsotra sy mora ihany hoe ena vidim-piainana miverina ohatran'ny taloha vidim-piainana ny zaza hianatra ny mpamboly izy mpijery izahay vehivavy koa dia mba izy mpijery tanteraka ihany koa satria tena sahira zay na fanantenana vaovao indray amin'ny fampandrosoana firenena faly aloha satria hiverina amin'ny laony indray vidim-piainana fiainana rehetrarehetra dia egnany mba ho lany dady zay ny etaponay dia hiala konkoa ny fatapahan-jira mahisaka mihetsika efa 5 taona latsaka zay no indrandrana so fiverenany Andriamatoa Ravalomanana zao irotsaka ao filoham-pirenena indray mino fa andresitsika dia tena faly ny fonay ary nazoto be mihitsy zay satria efa faniriny vahoaka mihitsy niritsahany foana hatramin'izay efa ela be ny andrasanay zao filatsahana zao zao vaovao tsaka zao mahavelom-bolo anay mpomboky lava tonga dia faly be zay faly satria nahoana tonga anay faly zay na mana tena fiovana zany amin'ity firenena ity tsira fitonany eo tena tsy milamina tsony hafa ihany ny fiainana tamin'ny arana tamin'ny dady hatramin'izay hafa mihitsy Ramatoa Anandriamana tena faly miarabanao ary faly mandrainao ihany koa amin'ny fahiny voalohany ato anatin'ny fandarana sa ila zao amin'ny tialana ity miarabanao Madame Clémence miaraba ihany koa anareo rehetra mpanaraka ny anao manjery any amin'ny isa-tokantrano isam-baravarana manaraka n'izao fotoana ny sahila zao izao fa sahina tokoa no iakarana eto amin'izao plateau izao ary dia fisaorana manokana ho anareo mpandrindra sy mpikarakara ny safidy manokana mba hitondra ny fahafantarako sy ny fahalalako indrindraindrindra ny amin'ny fiainam-pirenena fa mamela ianao Ramatoa Clémence iaraba manokana ny antoko tiako Madagasikara vao natanteraka ny congrès national zay nitanterahana tamin'ny 2 Jolay 2024 ary iarabako manokana ny filompanorona Marc Ravalomanana izay nanao ny fanambarana Pahabemaso ny amin'ny fahasahiny irotsaka ho fidina fa aminay zany Andriamatoa filoha dia fahatanterahany teny fikasana izay voasoratra ao amin'ny Jeremia 5:7-7 hoe raha hiverina ianao dia ho raisiko indray ary raha manavaka ny ratsy ianao dia zao hoe hiverina aminao ireny fa tsy ianao no hiverina aminy ankehitriny ny vahoaka malagasy no efa mitanatana vava miantsoantso ny fiverenanao miverena dada avotiny firenena aminay zany dia fandresena lehibe ary ny fanolora-tena zay nataonao tamin'iny andro ny congrès iny iny no nandrasanay dia ho zay hoe tanteraka ny teny fikasan'Andriamanitra ianao moa Ramatoa Anandriamana tena dia fantonany maro tokoa nanoana ny filoha Ravalomanana efa mpikambana mavitrika ao anatin'ny antoko tiako Madagasikara antonany maro ihany koa ianao neny farany no ahafantarany ireo mpikatroka eo anivon'ny timanao tsaroko tamin'ny fankalazana ny andro ny 20 Martsa teny amin'ny Magro Beoririka rehefa nisy ny hetsika izay nokasainy ny vehivavy tima no tanterahana tao amin'ny Magro tamin'io andro ny 20 Martsa io dia nisy ny fanakatsakanana sy ny fisakanana mpitandro ny filaminana zany an'ireo vehivavy tima dia ianao no nirotsaka tsehatra nanao ny fifampiresahana tamin'ireo mpitandro ny filaminana tamin'izay fotoana izay miresaka fahasahita mantsika teo dia tena hita hoe vehivavy sa tokoa ianao ka inona raha tsika tao anatin'iny fanadihadiana nanokafana teo iny hoe nampafantatra zany ny filoha Ravalomanana fa volony izy irotsaka izy ho fidina indray ho filoham-pirenena efa narahantsika teo ny sesy teo ihany koa ny fanehoan-kevitra zay nentin'ireo mpikatroka avy amin'ny antoko tima na ireo izay nanatrika ny congrès tamin'iny andro ny asabotsy lasa teo iny fa ianao manokana efa natsiditsidika ao teo ihany fa tiako
amafisinao sy ampipinao kely kokoa fanazavana ny amin'ny hoe nanao ahoana nandraisanao an'ilay hoe tena fahavononan'ny filoha Ravalomanana irotsaka tao anatin'ny congrès national izay notanterahana teny Tanjombato iny. Makasitraka tompoko. Raha vao ny tantara mantsy tsy fanadino fa Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tao anatin'ny fitondrana ary ara-dalàna tsara mihitsiny no tratrany ny Antso-Jay dia nisy moa ny fanonganam-panjakana. Hatrany am-piandohana niady ho an'ny ara-dalàna izahay. Tsy nanana tahotra mihitsy satria nafantatra tsara fa ny ara-dalàna irery ihany no mitondra fahombiazana ho antsika firenena malagasy. Ary nanesika anay tamin'izany fotoana izany fahalalana tsara ny soratra masina satria ny tenako dia isan'ny mpitari-bavaka teny Akianja tamin'ny fotoan'androny. Fahalalana ny amin'ny hoe voasoratra ao am-petera voalohany toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo hoe no ny amiko ny tompo dia maneke ny olom-boafidin'ny olona. Zany hoe mila manaiky ny olona voafidin'ny olona ary ny filoha Ravalomanana dia voafidy ara-dalàna tamin'ny fifidianana ara-dalàna. Ary dia izay no nivoizinay tamin'ny fotoan'andro hoe tsy misy afa-tsy ny fitazonana ny fahamarinan'Andriamanitra no ahitantsika rariny ny amin'izany atao hoe fiainam-pirenena izany. Tsy natahotra izay fa hatreny Ambohijatovo hatreny amin'ny Magro Korondrano hatreny amin'ny Magro Behoririka dia nijoro izahay. Betsaka ny Antso-Jay natao anay tamin'ny fotoan'andro nandravana an'ireny tolom-pirenena rehetrarehetra ireny mba hoe amerenana an'izany ara-dalàna izany. Ary ny antsoantso sy manentana ny olona mihitsy hoe miverena amin'ny ara-dalàna fa tsy misy ahita vokatsoa ao anaty fanonganam-panjakana. Ary tsy nahagaga ihany koa eny antsefatsefany eny moa dia mitombo ny fahalalana tsara fa ny zava-misy teto amin'ny firenena dia efa voalaza ao amin'ny Isaia toko 7 ary voalaza mihitsy ny hoe ao amin'ny andininy 4 hoe dia anendry zatovolahy aho hanapaka an'izany firenena izany dia ho fanapahan-jaza no anapahany ny firenena. Tanteraka tamintsika tokoa zany satria nangatahany betsaka ny hoe hanonganana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'andro ary dia naseho an'Andriamanitra mihitsy hoe zatovolahy ankehitriny nanapaka ny firenena. Dia izao fiorenam-pinoana no nandehananay. Torahana lacrymogène izahay. Raha nisy hetsy-bahoaka dia izao foana ny nangatahany mpitarika hoe alao ny mpitondra fivavahana no elo lalana. Ary isan'ny sedra n'izany mivantana izahay tamin'ny fotoan'andro. Fanatanjaka ny finoanay ary ny fanantenanay dia izao hoe ny teny fikasan'Andriamanitra tsy maintsy ho tanteraka. Ary tiako ny manambara eto fa tena hoe ahoana reny andrefesako ny fidoboko ny foko raha vao niteny ny président Ravalomanana hoe hirotsaka. Fa izany mihitsy no efa nandrasanay ny fanolora-tena ny président Ravalomanana, ny fitenena ny président Ravalomanana hoe matanjaka ny finoko hirotsaka satria mangetaeta fivoarana ny mpiray-tanindrazana. Dia ho za hoe kopakopaka kely président tena feno ny fo ary raha iteny indraytsika hoe ahoana no nasahinao ny amin'ny nazahoako nitarika an'ireo vehivavy timma tao amin'ny Magro Tanjombato. Nanana fahasahiana tokoa satria vao niala teny an-trano dia efa Magro Behoririka. Magro Behoririka azafady. Efa natanjaka ny finoko hoe inona moa no tokony hanakajakana ny fanjakana raha ohatra ka hankalaza ny fetim-behivavy ny vehivavy antoko tiako Madagasikara. Fa amin'ny ariary ohatra ny tafika andrefa tanànany raha ohatra ka misy apahany mafaka mankalaza kanefa maninona ny hoe sakanana ny vehivavy izay te hankalaza tao Behoririka dia ozy hoe rary ny aritsiny raha tamin'ny fahasahiana tokoa nasahoana miresaka amin'ireo mpitandro ny filaminana hoe avelao zay mba hiditra ary anana fahafahana hankalaza an'izany atao hoe
fetiny vehivavy fetiny zao tontolo zao any iny fa tsy tsika no manangany iverenantsika kely ny fanatanterahana ny congrès ny team teria congrès national ny antoko team teny Tanjombato hita tao anatin'iny feonambe iny fa de tena maro be tokoa ireo mpikatroka ny team zay tonga nanatrika na moa zany teto Antananarivo na koa ny avy any amin'ny faritra amin'ny efa ela ny etezana anao tao anatin'ny antoko te antany hoe inona ny tena mampateza mampaharitra ny antoko team sy ireo mpikatroka ao anatiny zany antoko zany raha oharina amin'ireo antoko hafa zay raha mahita ihany koa ny tantara raha mahalala tsara ny zavatra misy atao amin'ny firenena hoe rava na misaratsaraka taty aoriana zany raha ny fijeriko ny olona tonga tao Tanjombato aza betsaka ny teo tonga fa hoe zay aloha zany no fetra ary raha malala fa tsy mora ny déplacement andehanan'ireo avy any amin'ny faritra hanantona teto Antananarivo. Hoy ianao hoe inona no mampaharitra ny antoko. Matanjaka ny antoko anankiray rehefa tena hoe ao anatiny ny fitiavan-tanindrazana. Zay mantsy no mampiavaka. Misy le hoe antoko ny forona noho ny amin'ny kajikajy samihafa hoe mba te hilatsaka ho fidina akianjoanjo anga no ilazantsika azy. Fa ny antoko tiako Madagasikara de efa manana an'izay atao hoe fahaiza-manao ary fahaizana mikolokolo ny fitiavan-tanindrazana zay efa ao anaty. Ary raha nijerentsika zao tamin'iny congrès national iny de zao hoe hita mihitsy fa matianina ny fikarakarana sy ny fandrindrana rehetrarehetra. Mety misy ihany eny antsefatsefany eny ny indro-kely ny mpandrafitra. Fa raha teo amin'ny hoe écran géant nanarahana ny fitetezam-patra zay nitanterahan'ny filoha sy ny délégation niaraka taminy ny birao politika sy ireo olom-boafidy de taka ny efa niainana sahady izany fanatrehana ny congrès isa-paritra zany. Ary de tena hoe tao anaty horakoraka sy tao anaty fahombiazana tanteraka no niainana an'izany congrès national zany mahafinaritra. Fa ao anaty mihitsy zany le hetaheta te hampandroso ny firenena. Ny Flora Valomanana moa zany zao aloha hatreto any voalohany napafantatra zany fa de hoe isan'ireo izy hifaninana ary vonina ny hifaninana ho amin'izany fifidianana ho filoham-pirenena ho tanterahana zany amin'ny volana novambra amin'ity taona 2024 ity ho resahantsika eo ny programa izay hoeveriny fa ho tanterahana rahalany izy fa ho anao manokana inona ny tombony anana ny Flora Valomanana filohan'ny antoko tiako Madagasikara raha mihoatra amin'ireo hifaninana aminy amin'ny fifidianana io satria na tiana na tsy tiana na mbola maro ary mbola tsy napafantatra tamin'ny fomba ofisialy efa hita soritra ihany hoe iza sy zavy no efa mieritreritra ho isan'ny hifaninana ihany keo anatin'izany fifidianana izany. Tsara fipetraka ny fanontaniana. Amiko manokana manana tombony président Ravalomanana. Araka ny teniny ombenombeny hoe ny fotoana zay tsy nateo amin'ny fitondrana azy de nanana ny fotoana nandiniana misimisy kokoa ny fampandrosoana ny firenena. Ary io moa zany le hoe dans le sang angamba no malaza azy hoe ao anatin'ny rano mihitsy ny hetaheta ny amin'ny hoe fitiava-tanindrazana de zao hoe masa izy ary tsy magagatsika raha hoe izy no nasa na makilay anao fanambarana hoe hirotsaka ho fidina ny tenany satria de fantany mazava tsara fa manana an'izay fahefan'izay izy azahoany manatanteraka ny fikasany rehetrarehetra ny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Resahantsika moa zany zao ny amin'ny ambangovangony satria araka ny efa nitenenina teo hoe ho resahantsika kely momba ny programa anasa izay ho tanterahan'ny Flora Valomanana. Nisy tokoa moa zany ny fampahafantarana izay nataony teny Tanjombato fa de hoe ny MAP na ny Madagascar Action Plan Plus no programa zany ho tanterahany rehefa lany soamantsara izy eo amin'izany toerana izany teboka valo misongadina
ao anatin'izany moa zany nampahafantariny teny Tanjombato voalohany le hoe malagasy ampisakafo salama sy tomady afaka miatrika fiainana, ny faharoa malagasy mananasa, malagasy miasa tsara, firenena vanina, ny fahatelo jiro manazava ny Madagasikara, rano manenika ny isa-tokantrano, ny fahaefatra de ny famerenana, ny fandripahalemana araka amin'ny tokony ho izy, ny fahadimy ny fanalefahana ny fiakaran'ny vidim-piainana sy akarana ny sandany ariary, ny fahaenina ny ady amin'ny tsy fahasalamana, ny fahafito ny fianarana ho an'ny zaza malagasy rehetra, ary ny fahavalo de ny hoe famerenana ny firaisan-kina pirenena. Ankoatran'ireo moa zany dia isan'ny nambarany ihany koa fa de ho atao laharam-pahamehana ny resaka fanamboaran-dalana izay isan'ny efa nahafantarana azy raha teo tamin'ny fitondrana izay nentiny moa zany teo aloha. Ramatoa Anandry Manantena tato anatin'ny efa-taona mahery de vao maika miharatsy ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy, ahoana ny hevitrao momba ireo asa maika voarakitra ao anatin'ny MAP plus ireo izay horaisinao tsirairay am'izao fotoana. Tena ozy izy hoe nitady toko ka sendra vato ny malagasy. Raha mahalala tokoa aloha ozy tamin'ny voalohany hoe fanapahan-jaza no anapahana ny firenena, ary de hitatsika fa mandeha any amin'ny aitraitra sy ny fisehosehoana ivelany to tsy nasiana resaka akory ny amin'ny resaka sosialim-bahoaka no amaivanina zay tena maharary ny vahoaka, fa ohatrany hoe ilay fisehosehoana ivelany no iazakaza ny firenena ankehitriny. Amiko raha manambara an'ireny teboka anankivalo lahara-pahamehany reny ny Andriamatoa Marc Ravalomanana azahoany mandrindra sy mandamina ny fitondrana ny firenena, de ozy izy hoe zava-dehibe ho antsika malagasy zany. Mampalahelo tokoa nge Madame Clémence ankehitriny be da be ny olona matimaty eny an-dalana, nona ny olona, tena nona ny olona, ary raha olona afaka nandrotsaka vary raika apoka aza de efa miteny anao hoe natapaka apoka aza efa ila tsy ho hitan'ny olona intsony. Tsy mandeha am'izay ozany intsony ny fiainam-pirenena, ny fiainany isa-tokantrano isam-baravarana, fa na salasala ampiarina na ny tena farany ambany na ny farany ambony aza de mandalo fahasairanana. Ahoana no ilazako an'izany? Tsy manana asa ny tanora. Rehefa tsy misy ny asa afaka ivelomana, inona moa no vary arotsaka, sahirana ny isa-tokantrano ny amin'izany sakafo izany, ary zara fa mihinana sakafo tapatsinay. Ary raha resantsika ny amin'ny resaka jirama, mampalahelo tokoa ny zava-misy ankehitriny manoatra noho ny any amin'ny province isika eto andreny vohatra zay raha mahalala tsara fa ny jirama no miantoka ny fiainam-bahoaka, raha tsy resaka fa tsy ny sécurité fotsiny aza isika, ary de ao anatin'ny fotoana zay mampafana vai ny fanamihan-trano sy ny fanafihan-jiolahy no anapahana ny jirony jirama. Ohatrany hoe tsy misy fiheverana intsony hoe olona firy no mila an'izany atao hoe jiro sy rano malagasy izany. Ny rano moa de efa elany efa ny antsoantso ny olona rehetrarehetra. Eto de mampatsiaro manokana hoe tsy mahagaga nera misy fandoroana pneu. Reny zany efa lakolosy ataon'ny vahoaka hoe fa tsy zakana intsony. Firifiry no salon de coiffure, firifiry no mampiasa ny jirony jirama, anaovana soudure, ny fampiasana masinikazo, masina fitotom-bary, ny cyber, reny rehetrarehetra reny ange olona mitady zay hohaniny, mitady zay mba ivelomany, kanefa tsy afa manoatra manoloana ny fanapara-pahefana, fa de zao hoe tsy misy fotoana ntsony ankehitriny hoe rehefa mifiry no tapahana na rehefa mifiry no tsy ho tapahana. De tsy gagitsika raha hoe tena sahirana ara-tsakafo ny olona, mifameno ihany moa reto programa an'asa n'Andriamatoa Flo Marc Ravalomanana reto. Ary raha resaka fandripahalemana tsy zoviana amintsika zany. Fa takany mamono akoho zao ny amin'ny non'ny olona.
ary isan'andro tsika na any amin'ny tambazotra tserasera any amin'ny Facebook na any amin'ny Hainao Manjery ny zavatra misy de zao hoe vaovao ratsy tsy fandriam-pahalemana sito mahery na de resaka telefôna ary zao de tena hoe amin'nony olona ary ny tena zava-dehibe madame Clémence de zao tsy mifampatoky intsony ny mpitandro ny filaminana sy ny vahoaka satria mipetraka ihany koa nge ny fanontaniana hoe avaizarany iza no mpamatsy ny fitaovam-piadiana ary misy mihitsy ny eo amin'ny fiarahamonina hoe tonga ny mpanafika antsona ny mpitandro ny filaminana efa lasa ny mpanafika vao tonga ny mpitandro ny filaminana mahagagagaga ihany zany rehetrarehetra zany fa raha miresaka ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe alefahana ny fiakarany vidim-piainana de ozy izy hoe teboka farak'izay tena manintona ny vahoaka zany ary tena hoe miantra mivantana amin'ny vahoaka satria koa de raha tsika mahalala ankehitriny ny fidanga ny vidim-piainana satria ny antony zany de tsy mahagaga fanomezana fahefana an'ireo vahiny mpanafatra entana ary de izy ireo ankehitriny mametra amin'ny vilanintsika de zay tiany anaovana ny vidin'entana no anombanany an'izany entana zany de tsy manatsafidy ny madinika fa de tena hoe manaiky izay rehetra fiakatry ny vidim-piainana eo fa tsy mahagaga koa raha ohatra ka hoe midangana izay tsy izy ny fiakatry ny vidim-piainana satria nahoana tsy mifandanja ny tolotra sy ny tinady eo amin'ny resaka raharaha ara-barotra haingana be ny fanjakana mampirisika ny olona hanafatra entana any ivelany kanefa toa nanamaivana ny fampidirana vola vahiny eto tanindrazana satria raha milaza miara-mahitsika ny amin'ny fahavoazany tatsaha raha fahavoazany mpanao taozavatra malagasy izay isany mampiditra vola be indrindra amin'ny tany sy ny firenena de zao hoe tratrany antso-jay izy reny tratrany ohatra hoe misy te hibodo ny fampidirana vola vahiny eto tanindrazana de ohatran'izany koa zao ny eo amin'ny resaka sehatra lavanila zay tena isan'ny voadona mafy ao anatin'izao fitondram-panjakana izao satria de tena hoe miatra amin'ny tseran'ny aina ary de tena hoe mangirifiry fatatra ny tatsaha mahatonga ny tatsaha iraviravy tanana satria to tsy mahaleo ny sarany ny vidiny anton'izany ihany koa Ramatoa Clémence ny ohatrany hoe ny rona misimisy kokoa tany amin'ny fanafarambary ny fanjakana kanefa ny famokarambary eto tanindrazana de tena hoe tokony ho natao lahara-pahamehana ary zany de atserovan'ny tatsaha n'Andriamatoa Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrany satria nomena fahafahany izy ireo novatsiana tamin'ny alalan'ny zezika ary novatsiana arabola ihany koa ary de novidiana tamin'ny vidiny araka ny tokony ho izy ny vokatra vary tamin'ny fotoan'andro ankehitriny miravidravitanana ny mpamboly satria omena vana ny mpanafatra vary fa zay tena manintona antsika ihany koa Ramatoa Clémence de zao hoe raha miresaka ny amin'ny fampidirana ny zaza malagasy hianatra an-tsekoly tamin'ny andro n'Andriamatoa Marc Ravalomanana de nahazo laharana voalohany mihitsy zany fitsinjovana ny taranaka malagasy zany fa hatrany mba ny ravikazo hatrany rehetrarehetrany de tsy nisy fanavahana fa nisy ny fizarana kit scolaire ary nisy fitsinjovana ny amin'ny alalany hoe aron'akanjo fa tsy zany ihany fa nisy ihany koa ny vatsy ara-tsakafo ataon'ny mpianatra hoana moa no fandeha hianatra kanefa noana de isany no tsinjoviny ny fitondrana tamin'ny fotoan'androny zany ary raha miveriny zany de ozy isitsika hoe fanantenana tsara ho an'ny zanaka malagasy zany de eto koa zany de mahatsiaro hoe ny niveau d'instruction mialatsiny fa tsy maintsy teny frantsay ihany niveau d'instruction ny zanaka malagasy de somary latsaka ambany maninona nga satria tsy nisy tsony fifantenana ny mpampianatra matianina ary io zao ny ataon'ny fanjakana azakazaka le hoe
mandrobo ny olona ho lasa mpampianatra kanefa de tsy am'le faripahalalana ary de iza no misakany tserany aina ao anatin'izay zavatra zay rehefa tsy misy fivana eo am'izany atao hoe seha-mpampianaran'izany fa hoe afaka mampianatra de zao lasa midina ny fahalalan'ny mpianatra satria manaraka ny fahaizan'ny mpampianatra izay totaky ny azakazahana ankehitriny ny mifanoratana an'ireny ara-panjakana mba hahafahana angamba manomana sady hoe rehefa ny fampianarana no voakasika de azo antoka fa mirona misimisy kokoa ny olona fa asiko teny ihany koa le resaka fiainana politika eto amintsika ane zao matahotra ny olona na de nilaza ny fahamarinana ary ny olona manana fahasahiana vo mivoaka eto de andrasana etsy amparavarana zay daholo ny zavatra misy vo miteny eo ianao tandremy miteny fa tonga de gagazo izy ny mpanao anohatra zay mampalahelo zany hoe tsy afaka miteny isika nefa lazaina fa mivoy ny resaka demokrasia nefa tsy afaka miteny isika fa voatery manidy vava satria rehefa tsy mitovy tadindokanga amin'ny fitondram-panjakana de zao hoe tratry ny antsojay zany rehetrarehetra zany hoy ny filoha Marc Ravalomanana de tsy ataontsika ambany zavatra fa averina indray ny firaisankina firaisankina eny amin'ny firenena ho fanatsarana ny tontolo politika Mariana Ramatoa Clémence fa rehefa matanjaka raha politika ny firenena anankiray de tsy azon'izao tontolo zao ozongozonina ny fananana an'izany hoe fahaiza manao politika izany ary eto de tena hiteny mihitsy hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana tsy vitany hoe mahay ara-politika fotsiny izy fa ampitraikefa ary ny traikefananany zay entiny ihany koa amin'ny finoana zay ananany de hery lehibe ho atsika zany satria tsy mandeha amin'ny herin'ny tenany izy fa mandeha amin'ny tolotsainan'Andriamanitra tolotsainany fanahy masin'Andriamanitra ary de azotsika antoka fa hay andanjalanja ny am'izany fitondrana firenena izany ary de tena hoe misy matoko marimarina ihany koa isika fa ngamba ho foanatreo ny am'izany hoe resaka gadra politika izany fa mba samy iaina kahalalana ary iaina ao anatina atao hoe fitoniana tanteraka ny firenena malagasy raha mba tanteraka ny fandresena zay ho azy ny filoha Marc Ravalomanana ny filoha Ravalomanana moa nandritra n'iny congrès iny de niantso fiarahamientana amin'ireo rehetra mba hatrarana ny tanjona de ny fandresena raha ka nambaranao teo ianao manokana efa elana noana ny antokotiko Madagasikara sy ny filoha Ravalomanana ho amin'ny fiatrehana nio fifidianana filoham-pirenena ho avy amin'ny ny volana novambra 2024 anao hoana ho anao manokana izay endrika fanohanana everinao hoentina ahatongavana am'izany fandresena izany eny tokoa fony tsy teto azany filoha Marc Ravalomanana araka ny tantara zay efa nilazaiko tany am-boalohany de hoe nanao vivery izahay tsy natao maty izahay fa hoe aleo miverina amin'ny ara-talàna de nandeha ny tolom-bahoaka nandeha ny azakazaka natao daholo ny endrika nazahoana namerina ny filoha Marc Ravalomanana teto Tanindrazana tanteraka somatsara zany zay isoratsika n'Andriamanitra satria tsy tsika no natanteraka fa izy no natanteraka an'izany ankehitriny tonga am'le hoe tonga ny andro izay anehoantsika pabe maso ny fifanomezan-tanana satria ny tao-trano tsy efa nirery ary ny fitondram-pirenena tsy vitan'olo tokana ka hibitabitaka tsika hoe efa eo ny filoha Marc Ravalomanana fa eo indrindra no ilana Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana olona matoky azy de olona tsy vadibady dela aminy ary olona afaka hifanomezan-tanana aminy azahoana mampandroso ny firenena eto zany de efa miteny sahady hoe ho atsika any amin'ny isa-tokantrano isam-baravarana manana adidy isika voalohany indrindra mbola misy taona satria raha pitso raha tsy diso ako no fara fanaraha-maso ny amin'ny lisy-pifidianana
ny fanarahanao maso ny lisy mpifidianana zay de fa didy lehibe ny fanetsehanao ny pray vodorindrina aminao a mba hanamarina an'zany lisy mpifidianana zany a de fa vato anankiray a hoentsika anoanana n'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Eto a de te hisaotra manokana nareo namako a izay nanaovako fanentanana tamin'ny herinandro a nazahoantsika nanoana ny antoko tim tamin'ny alalan'ny famitanany congrès iny. Nisy ny tolo-tanana kely madinidinika ho an'izay tratrantso nataontsika zany tampitiavana nataonareo satria natoky ahy ianareo tsy mamenatra na ihany koa ny miteny an'izany eto satria de tena hoe fifampitokisana ny atsika ary ny avaka kely ny atsika tsika no malala manoana fa tsy hoe tsika ndray no omena tahaka ny sasany hoe vatsina kely ao ambadimbadika ao a rehefa vita ny tolona fa za hoe itsika de mahay mifanometanana amin'ny filoatsika mametanana ny antoko zay misy atsika mba ho fanehoana fa itsika de iray ihany tokoa ary tena hoe afaka mifametanana amin'ny lafiny rehetra. Azo atao tsara ny manomana sahady de nizao raha ho manokana zany de zao hoe azo atao tsara ny manomana sahady de nizao hoe ahoana no atao ny amin'ny resaka fifandresen-dahatra satria tsy maintsy zay moa ny atao ao anatina fanomanana fifidianana. Ahoana sy ahoana ny paikady atao amin'ny tokony ifandresen-dahatra de zao satria tsy inona fifidianana no atao de afaka misokatra amin'ny olona rehetrarehetra ianao hoe na ny olona nankalanao aza rehefa izarana teny mamy rehefa mpahafantarana ny fampahafantarana an'izao programa anazy zao de zao mahatonga faharesen-dahatra dingana anankiray zay. Kasitraka. Ya, ny resaka fifidianana moa sika fa ny antoko tima manokana nisy an'ireny congrès paritra zay notanterahana nofarana tamin'ny congrès national iny nahafahana nanetsika an'ireo ratsamangaiky rehetrarehetra dia efa hita tanteraka fa mivonona tanteraka amin'izany fiatrehana ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ho atao atoato zany hatreto nefany aloha de mbola tsy nivoaka ny date officialy fa ny tim zany de fa mivonona tanteraka ao anatin'izay rehetrarehetra zay nisy moa fa ny okevitra zay nataony ministry ny ady tany vao omaly raha tsy diso nilaza fa efa hamoaka an'izay datim-pifidianana izay ny gouvernement de andrasantsika zany ny toy an'izay raha zay misaotra anao be dehibe vahiny tato anatin'ny fandarana fa de feno ny fa ny okevitra nentinao naizanaty zany meko 2 minitra ianao hitondrana ny teny farany amaranantsika nresaresaka tamin'ity alina ity Ramatoa Andriamanantena. Makasitraka tompoko raha ny fahitantsika ny teny ny solotena tany amin'ny congrès paritra de zao izy koa efa pare hoy zareo zany hoe efa tsy andriny olona ary amin'ity indray maky ty za de manana fanantenana be tsy takany tany am-boalohany tsy takany fifidianana rehetra zay niseho teto amin'ny tany sy ny firenena ny fahatsapako ny hafanampon'ny olona ary efa tena hoe tsy andriny olona zay atanteraka an'izany fotoam-pifidianana zany anehoan'ny olona fa izy de manoana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ary ny fahitako ny avy any amin'ny faritra ihany koa zay tena hoe tsy araky ny vinavina sy ny endrim-panaratsiana miazakazaka be mantsy ny compte fake ny olona voakarama mpikaramana de ao amin'ny serasera manaratsy sy manakorotana mandranty adipoko mihitsy aza fa zao hoe ny hitatsika raha ireny ny tatitra tany amin'ny congrès national de zao hoe efa vonona ny olona ary ny daty no andrasana de iseho hoe io tokoa ny olona fa manoana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mankasitraka anao Ramatoa Andriamanantena de manantena fa tsy androany ihany ianao no ivahiny ato anatin'ny fandarana mbola be dehibe ny fotoana ahafahanao miakatra mitondra fanio-kevitra mitondra fanohanana ihany keo ato anaty fandarana. Makasitraka anao Ramatoa Clémence ary de vonona mandrakariva hanontolona satria de tonga am'le hoe hatramin'izay aza naharitra ihany maika fa ankehitriny de vonona ifanometanana. Makasitraka tompoko.
eny ary andray ny vahinytsika manaraka kosa isika ny vahinytsika faharoa zany amin'ny ity alina ity fa mialohan'izay dia andeha aloha isika anaraka n'ity fanadihadiana manaraka ity. Hatramin'ny farany herinandro lasa teo no efa niparitaka ny feo fa mety ampiantso fivoriana tsara pitaona ho an'ny parlemanta ny governemanta andiniana ny mikasika ny lalàna amin'ny fenizom-pirenena. Isan'ny efa namoaka fanehoan-kevitra fohy tamin'ny alalan'ny publication mikasika izany ny filohan'ny RMDM Frantsa sady isan'ny nanapoaka voalohany an'ity raharaha mahakasika ny zoom-pirenena ny filoha-pirenena ity Fanirso Ernaivo izay sady nametraka fanontaniana hoe inona indray zao anova ny lalàna ny code de nationalité izao. Efa nanao lahateny fiantsona ny andiniana io zoom-pirenena io raha teo ny filohany antenimieram-pirenena Kristina Razanamahasoa ny zoma 3 jona lasa teo nandritra ny lahateny famaranana ny fitaom-pivoriany ny antenimieram-pirenena. Efa betsaka ny fanehoan-kevitra mahakasika ny zoom-pirenena ary anisan'izany anisan'ny naneho-kevitra tamin'izany izahay. Koa eto dia tsara ny milaza fa efa misy tolo-dalàna ato amin'ny antenimieram-pirenena tolo-dalàna ohatraohatra ray tsipika 202 2021 PL mahakasika ny fanaovana ny code de nationalité mipetraka eto amin'ny antenimieram-pirenena. Solombavavahoaka misa 5 avy amin'ny vondro parlementaire samihafa no mamolavola azy io. Mahavahaolana maro izy io raha mahakasika ilay lalàna efa antitra tamin'ny 1960. Ny fijerena mikasika ireo olona tsy manana zoom-pirenena na apatrida no nambaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa tokony andiniany governemanta sy ny solombavamahoaka ny tolo-dalàna mikasika ny zoom-pirenena io. Anjarantsika solombavamahoaka arak'izany no mandinika ny tolo-dalàna io amin'ny fotoana izay mahamety azy. Ny tanjona dia tsy mihisiny olona anana sata. Tanjona zany dia 0 apatridi. Maro ny disposition zany hoe ny andin-dalàna halamina ao anatin'io tolo-dalàna io mba hisevohana ny resabe mikasika ny satan'ny olo-pirenena. Nanamafy moa ny filohan'ny vondrana parlementaire Tim Mafetra Ralamzafimololona fa tsy azo rariny mihitsy ny filoha-pirenena na ny mpanohana azy na ampiasa vola amin'ny fanovana io lalàna amin'ny feny zoom-pirenena io azy. Mirabanao indray Andriamatora Andriamamizafy Niasy na Igona mivahiny indray tao anaty fanandarana Sailasao. Le faly miarabanao Clémence miarabany namana Lira Faralahy ihany koa miaraba ny mpanaraka tsy tapaka ny fandarana Saia lasa zao am'izao arivarivo zao. Araky ny efa natsika ty rependon'ny fandarana moa dia hibahana betsaka ao anatin'ny resadresakitsika amin'ity alina ity ny resaka code de la nationalité izay miteraka resabe tokoa amin'izao fotoan'izao gona ao anatin'izany ihany koa ny resaka hoe fizakan'ny filoha-pirenena Andry Rajoelina ny zoom-pirenena frantsay ilay andininy faharoa amby 70 ao anatin'io lalàna mirakitra ny zoom-pirenena io hatrany no miteraka an'izay adihevitra izay ho an'ireo pomba ny filoha Andry Rajoelina raha fitinina dia hoe tsy tokony anaovana adihevitra be zany lojika ny fananana ny zoom-pirenena frantsay io ary indrindra hoe tsy mahafoana ny mahamalagasy ny filoha ny fananana an'izay zoom-pirenena frantsay izay tamin'ny alalan'le hoe naturalisation mitombona ve zany gona miteraka resabe tokotra izy io tsara mariako aloha zany fa raha ohatra ka manana nationalité vahiny ny malagasy anankiray tsy misy mandrarahana zany eo raha ohatra ka tsy mirotsaka ho filohan'ny republika izy satria ny article fahenina amby 70 ny lampandrentsika malagasy dia mametraka mazava mihitsy vao manomboka izy dia hoe izay olona ho candidat filohan'ny republika dia tsy maintsy mizaka ny zoom-pirenena malagasy. Tous les candidats aux fonctions de président de la République doivent être des nationalités malagasy. Iny zany mifeny io rehetrarehetra io ary iny mahatonga le resabe fa raha tsy iny Andriamatoa Andry Rajoelina zany raha tsy nirotsaka filohana republika nananana nationalité zato amby arivo tany ary izy tsisy mandrarahana zany eo be dia be malagasy manana nationalité vahiny fa satria izy tsy mirotsaka filohana republika dia tsy manontany tsy miteny any zany fa io lalam-panorenana io ary zay izy ihany nanao an'io fa tsy mpanohitra io mafé ary io no mahatonga le resabe io dia satria zany izy tany amin'ny novembre 2014 izy nazo le nationalité frantsay de marinana ihany koa aloha fa ny nationalité frantsay
tsy hoe de rehefa nahazo zopirena frantsay de mitovy daholo izy rehetrarehetra. Misy karazany be dehibe, misy le antsony zareo hoe naturalisation. De mazava tsara ao amin'ny famaritana amin'ny droit international public de milaza hoe ny atao hoe naturalisation de olona anankiray mandeha mangataka zom-pirenena hafa ary manary avetrany ny zom-pirenena nananany. Zay zany lay naturalisation zay. De amin'ny code de nationalité malagasy zay nilazanao tao ny article 42 de mazava be mihitsy ny hoe ny very ny zom-pirenena malagasy ananan'ny malagasy anankiray efa tonga taona ka mangataka sitrapo zom-pirenena vahiny. Zay le izy hoe very ny zom-pirenena malagasy ananan'ny malagasy anankiray zay efa tonga taona ka mangataka sitrapo nationalité vahiny. Zay le article 42 zany hoe fameno zany io le article 42 zany io lay naturalisation le nlazaiko teo hoe famaritana izy amin'ny droit international public de hoe olona anankiray efa tonga taona mandeha mangataka zom-pirenena hafa dia mitarika avetrany fahaverezany zom-pirenena nananany. De le article 42 ny ordonnance milaza ny code de nationalité malagasy mameno an'izay manao an'izay famaritana zay hoe very ny zom-pirenena malagasy ananan'ny malagasy anankiray efa tonga taona ka mangataka sitrapo nationalité vahiny. De ho an'ny Andry Rajoelina zany satria le naturalisation nangatany tany frantsay veriny zany tonga de veriny avetrany zany lay zom-pirenena malagasy nananany. Misy amin'ireo mpomba amin'ny fitondrana miteny hoe tsy tokony vakiana samy rery lay andininy faharoa amby efapolo fa tokony fenony ireo andininy hafa zany ao anatin'izany ny andininy fadimy amby efapolo sy ny manaraka. Manahoana ny fahitanao an'izay? Zay tokotra ny fiarovatena zareo tamin'ny voalohany moa zany nandefa olona marobe izy nilaza hoe fa lalàna tsy nampiasainy io de nisy namoaka hoe ka tamin'ny 2017 inge ny fanjakana-drazana Romampianina nanome abandon de nationalité malagasy olona anankiray de tamin'ny 2022 inge ny fanjakana-Rajoelina nanome abandon de nationalité malagasy olona anankiray tany Amboro. De resy tamin'iny zany tsy taziny teny de hoe io ndray efa tamin'ny dadany sy ny namany nakatsianakary de le hoe naturalisation nge nataony fa tsy novany tamin'ny ray aman-dreny de tapaka tany ray iny de farany de olona anankiroa tao fanjakana sa telo teny hoe tsy maintsy vakina izy hatramin'ny article 45 de zao le izy. Ny article fahatelo amby efapolo de lazainy ao hoe fa kosa ho an'ny olona manao raha miaramila na efa nisoratra tao fitsarana miaramila dia mandritra ny 10 taona tsy azo tsy very lay zom-pirenena malagasy raha tsy mangataka ary mahazo alalana avy amin'ny gouvernement izy ka amin'ny alalan'ny décret no anaovana an'izany. Tsy voakasika io anefa ozy izy ny olona efa mihoatra zany hoe misy karazany anankiroa zay hoe ny ray efa tsy voafentsio zany hoe exemple de service militaire le izy de ny ray mahazo an'le hoe réforme définitive fa tsy haiko mandika le réforme définitive fa tsy voakasika io article 43 zany reny zany de automatique mandeha ho azy zany anazy zay le article 43 zay. De ny article 44 de teny hoe raha ohatra ka misy ady dia décret no anovanan'le lalàna io. Ary ny article 45 de teneny mazava ao mihitsy hoe manary ny zom-pirenena malagasy eny fa nazaza tsy ampy taona ary rehefa mangataka an'io amin'ny gouvernemanta malagasy ka amin'ny alalan'ny décret no amoahany fanjakana malagasy an'io famerezana zom-pirenena io fa tsy voakasiky kosa nefa ozy izy ny olona efa tsy voafeny raha miaramila intsony. Zany hoe zany raha misy olona efa tsy rehefa misy olona zany efa tsy voafeny raha miaramila intsony izy de veriny automatique any le nationalité malagasy fa tsy mila mangataka an'io izy fa tsy netiny vakiny zareo mihitsy fa ny article 46 mbola mitoy amin'io de lazainy tsara mihitsy hoe amin'ny article 46 de hoe tsy manana didy amin'ny Madagasikara intsony zany hoe tsisy allégeance amin'ny Madagasikara intsony ny olona nanary ny ala tamin'ny zom-pirenena naka zom-pirenena hafa ka ny faritana mazava mihitsy hoe voalohany reo voalaza amin'ny article 42 sy 43 dia manomboka amin'ny andro nazahoany lay nationalité vahiny. Zany hoe zany nge Andry Rajoelina zany raha ny tokony izy de nanomboka tamin'ny andro nazahoany le naturalisation satria le article 42 naturalisation nanomboka tamin'ny andro nazahoany an'iny zany de tsy de tsy misy droit na allégeance à Madagasikara intsony izy fa any am'izay nazahoany nationalité zany izy zany manao ny allégeance. De ohatr'izay koa le article 43 fa le article 45 de miteneny tsara mihitsy amin'ny article 46 fa ho an'ny article 46 izy 45 dia
amin'ny andro amoan'ny gouvernement malagasy ny décret manary an'lay zom-pirenena malagasy no afaka aminazy zay obligation n'allégeance zay ary ny tena zava-doza am'ty zom-pirenena ty ngy dio allégeance io io zany tena zava-doza be amin'io satria za zany zao zom-pirenena malagasy ny ananako de za zany manana droit et obligation manao allégeance amin'ny Madagasikara fa raha ianao zany ataoko hoe manana zom-pirenena frantsay ianao de nao voatery tsy maintsy manao allégeance amin'ny frantsay amy la France ka lay filoham-pirenena atsika nenefany hatram'izao alohany de hoe manana zom-pirenena frantsay ary naturalisation no nataony rehefa naturalisation de foana zany le zom-pirenena nananao taloha satria zay ny famaritana ary zay koa le article 42 io de voatery zany izy manao allégeance amin'ny frantsay zany dikany karaha filohana république tompoko no manao allégeance any amin'ny firenena hafa zany zava-doza nge zany tena afaka mieritreritra zany ianao eto Madagasikara nge zany tsy misy secret tsy fantatry ny frantsay ty no satria voatery manao allégeance nge zany le filohanao any ary zay natonga an'io article 46 ny lalam-panorenana io mandrara vetrany ny olona hoe tsy maintsy nationalité malagasy mba hisorohana an'lay allégeance any am'izay nananany zom-pirenena hafa ary miokoatra anankiray nareo fa nanahirana ny amerikana tamin'ny ady lehibe faharoa ny fananany japonais be de be japonais mipetraka tany États-Unis fa rehefa mipoaka ny deuxième guerre mondiale taorina nanafehan'ny japonais ny tany amerikana Pearl Harbor dia ny solution tany amerikana voalohany satria manao allégeance amin'le pays d'origine zany le japonais mipetraka tamin'ny tany nangoniny napetrany tamin'ny toerana anankiray tsy afaka fandray amin'ny any ivelany le japonais mba ialany am'izay satria io ary olana na allégeance io natonga an'io article 46 ny lalam-panorenantsika hoe mba tsy ahafahan'lay olona filohan'ny république zany manao allégeance any am'izay ny ananany nationalité vahiny any de tsy maintsy nationalité malagasy any ny ananany de zay ny manahirana anatin'io ary za manokana raha mbola tsy miteny ny filohan za manko varina fa olona hafa ny asian'ny filohan'ny république amin'ny teny mamaly an'io nefa anazy ange io tsy an'ny ministre ny fitsarana nge io tsy an'ny directeur de cabinet nge io fa izy tenany mihitsy izy tenany manokana fa varina ihany ako tsy haiko na namaly an'io resaky io zay no fony tokana ny rova le andro alina iny de lazainy fa hoe mivovo tena mialatsiny Andriamatofiloha fa zany mivovo zany alika amy gasy zany any alika rery ihany mivovo ary tsy misy zatra mivovo eto ambony tany afa tsy ny alika de ny alika ihany mahafantatra ny vovozan'ny alika anankiray fa tsy ny olombelona tsy misy olombelona mahafantatra mihitsy hoe mivovo le alika ty de inona ny tiano atao io fa samy alika ihany mahafantatra an'io ka tena mialatsiny fa any aminay any fatry mora mangany zany manalika olo zany surtout hoe manalika razan'olona de mamono omby manota fady zany ny filohan'ny république manalika ny mpiraitan-drazana aminy any anatina kabary officiel za tena mbola mangataka ny filohan'ny république anao felatsiny apabe maso ny teneniny iny fa tsy fanao reny ary raha ohatra izy te amaly an'io za de iteny foana na irotsaka filohan'ny république izy na tsy irotsaka de za iteny foana an'io ambara-pilaza ny filohan'ny république ankehitriny hoe tena manana an'io izy raha tena manana an'io izy de vita zany ny resaka raha milaza hoe tsy manana an'io izy ataony officiel zay déclaration solennelle hoe na izy milaza fa manana an'io na izy milaza fa tsy manana an'io de hitatsika eo zany ny toyny fa raha io sakasakana fotsiny hoe faux débat azafady kosa tsy izay manokana izako sy izy mitovy hevitra amiko tsy manaiky an'izany satria izaho tsy manaiky hoentina olona manana nationalité hafa zany satria ny olako de io allégeance io mazava be mihitsy le article 46 io fa mahagaga anazy tsy vakiny zareo rehefa miteny izy ny filohan'ny antemeran-dola teo aloha moa izay sady efa filohan'ny HCC teo aloha ihany koa Andriamatoa Honoraire Kotomanana dia ny resaka indrindra mikasika le resaka mbola tsy nivoaka ny décret de hoe mbola tsy azo ambara zany fa efa afaka tanteraka amin'Andriamatoa Azonina Rajoelina ny fisitrahany an'izay zom-pirenena malagasy izay na de misy ary le resaka naturalisation ahoana nandraisanao an'iny fanehoan-kevitra niteraka resabeto anivon'ny tambazotra serasera iny Andriamatoa Andriamamizafy Ignace za aloha varina ihany ny professeur en droit manana ny maizy azy ohatran'ireny teny zatra ohatran'izany tsy haiko fa za tsy droit ny anarako teny akaso fa mamaky fotsiny fantatro lay article 46 azafady lay article 42 ao anatin'ny code de nationalité malagasy no mifehy ny nationalité nangatany Andriamatoa Andriny Rajoelina zany hoe naturalisation nataony ary mazava be lay navoaka ny tsy fantatra moa izy ny namoaka an'iny fa za zany rehefa mijery an'iny roa ihany ny afaka namoaka an'iny na Andriamatoa Andriny Rajoelina zay tompony satria izy mahazo an'iny
ny notification misy ny atitany sy raharambany frantsay iny na ny fanjakana frantsay zay ihany za tsy mino mihitsy hoe fikarohana nataon'ny olona tany an-tafitany nazahoany an'iny fa satria reny secret d'état reny de roa ihany zany manana an'iny izy tompony notifiena na ny fanjakana frantsay namoaka an'iny de satria naturalisation no nataony de le article 42 zany nofehan'iny amin'ny code de nationalité malagasy fa le article 42 nge tsy miteny mihitsy hoe very le nationalité rehefa avoaka par décret lazainy fotsiny hoe very ny zom-pirenena malagasy ho an'ny malagasy efa tonga taona ka mangataka ny sitrapo zom-pirenena hafa tapitra teo nge le izy fa tsy nitoizany tsy nitoizany ary am'le article 46 le niteneniko teo de lazainy mihitsy hoe afaka amin'ny obligation na allégeance momba ny Madagasikara ny olona nanariny zom-pirenena malagasy de mbola ka ny voalohany de hoe zay voakasiky ny article faharoa amby efapolo sy fahatelo amby efapolo de amin'ny andro nazahoany an'ilay nationalité vahiny fa ny voakasiky ny article 45 dia amin'ny andro amoan'ny fanjakana malagasy ilay décret manary le zom-pirenena zavatra samy hafa zany tompoko aza afangaro ary ny olona zany de afangarona izy irovana an'ilay olona de afangarona daholo irehetra fa nefa izy de mazava be mihitsiny mazava be mihitsiny zako jerevana ato moa fa ny zako nadika tamin'ny teny malagasy izy iny niezaka zany samy mitady hoe ahoana moa ny tena dikany reto zavatra reto amin'ny teny gasy fa manafangaro zavatra fotsiny tsika de mba entina anodikodinana sain'olona miala siny vakiko le izy amin'ny teny malagasy anezana atao tamin'ny teny gasy zany hoe andiny fa roa amby efapolo very ny zom-pirenena malagasy ho an'ny malagasy feno taona majeur ka mangataka ny sitrapo zom-pirenena hafa tapitra teo zay fotsiny tenenina tao article fahatelo amby efapolo na zany aza nefa ambarapatapiky ny fehim-potoana dimy amby folo taona ka niditra ho miaramila na voasoratra ao anatin'ny tableau fitsarana miaramila ho an'ireo zay tsy manao raharaha miaramila ny fahaverezany zom-pirenena malagasy dia tsy maintsy mahazo fahazahon-dalana avy amin'ny gouvernemanta malagasy io fanomezan-dalana io de omena amin'ny alalan'ny didim-panjakana zay le hoe décret tsy voatery angataka an'io fanomezan-dalana io kosa ireo tsy manao raharaha miaramila zany exemple de service militaire ny manana an'le atao réforme définitive ty tsy fantatro iny tia de hoe ny lehilahy eny fa na voatery aza kanefa efa niohatra ny taona tokony anaovany service miaramila araka ny lalàna amin'ny feny fandraisana ho miaramila de ny article 44 de lazainy tsotra fotsiny ato hoe raha misy ady dia didim-panjakana ny anovana ny fepetra io le article 45 maberesaka lazainy de hoe very ny zom-pirenena malagasy ho an'ny malagasy eny fa na de mbola zazakely aza ka manana zom-pirenena hafa de avela araky ny fangatahany amin'ny gouvernemanta malagasy ho very ny zony maha-olo-pirenena malagasy azy didim-panjakana no amoana izany fanomezan-dalana manary ny zom-pirenena malagasy zany ny zazakely de avela hanana solotena araky ny zava-misy voalaza ao amin'ny article enina amby telopolo de ty am'izay le article tsy vakiny zareo misy ty fa enina efapolo ty hoe ny malagasy nanary ny zom-pirenena malagasy de afaka amin'ny adidy amana andraikitra allégeance amin'ny Madagasikara manomboka voalohany ho an'ireo voakasiky ny article faharoa amby efapolo sy fahatelo amby efapolo dia manomboka amin'ny daty nazahoany zom-pirenena vahiny ary faharoa ho an'ny voakasiky ny article fahadimy amby efapolo dia amin'ny daty namoana didim-panjakana fa very ny zom-pirenena malagasy nananany tena zavatra samy hafa be tompo zany ary bien précis io fa ny andro ny Rajoelina de lay article 42 satria nanao naturalisation izy de nenazy zany very avetrany lay zom-pirenena malagasy tamin'ny andro namoana fa nazy zom-pirenena frantsay izy ndresanao teo hoe tsy fantatra na ny filoham-pirenena Rajoelina na ny tany Frantsa no namoaka an'ilay resaka hoe dossier momba le naturalisation fa ny zavatra hita aloha de hoe tany Frantsa ny andohany izy iny vetivety teo reo mpanao gazety frantsay reo hainao manjery frantsay de fa nanaparitaka ny vaovao mikasika an'izy io i Frantsa aloha zany zao de fantatra aloha tsy nakasitraka an'ilay fisalasalan'ny Madagasikara mikasika le position momba ny fanamelohana ny Rosia ty tsy andany ihany koa de nalaza fa hoe efa misy eto Madagasikara ny Wagner mety misy ifandraisany amin'izany ve ny poirany ny raha iny sa mety inona ny mety teo ambadika zay satria araka ny teneniko teo hoe tsy maintsy avy any tsy maintsy misy source mazava ny voan'iny fandresako teo moa zany iny hoe zaho tsy mino hoe misy olona hafa nahitany fa na fanjakana frantsay namoaka an'iny na izy tompony zany efa tsy mino tsy izy tompony namoaka an'iny satria
tany am'le fametrany dossier-ny candidature anenge zany tany izy nefa nandaingy tany zany efa namitaka izy satria tsy nilazainy tao io de izy ve nde amoaka an'iny teo arina fa za mino fa ny fanjakana frantsay any namoaka an'iny araky ny antony lazainao teo hoe fa maninona navoaka an'iny a eo aloha zany le politique volte-face ny fitondrana Rajoelina manahirana ny tandrefana indrindra frantsay manahirana anazy iny eo koa le fisiana angataka n'lay Ilse Parsa satria ianao zany mitondra zom-pirenena frantsay a Ilse Parsa de lazain'ny frantsay aloha hatreto fa tany frantsay ary tonga atao mihitsy ny filoha frantsay ny teny hoe ici c'est la France raha langage diplomatique iny a fa raha tenenina fiteny tsotra iny nge de hoe anay ty tany ty de ataovy zay tianao atao any fa tsy raraina iny zany raha teny olo tsotra zany de zay midika an'iny hoe anay ty ka ataovy zay ataonao de anininy anao fiteny tanora hoe anerika anao sanavandra fa iny langage diplomatique de lazainy hoe ici c'est la France de mbola misisika ihany ilay filohantsika ne mande hoe angataka an'io kanefa ny a fantatry ny frantsay tsara fa ianao angeka naturaliser aty aminay aty de avoaka ny tao am'izay iny de midika an'iny zany de avoaka anay tya de anao zany a diplomasia de miady amy malagasy am'izay ianao satria lalam-panorenanareo hainy frantsay lalam-panorena malagasy io article 46 rena malagasy io fantatry frantsay io a de anao zany a politiquement parlant miady amy vahoakanao any Madagasikara am'izay ianao tsy fanarahanareo any atosiny makany ianao ary ny tena nanahirana tao anatin'iny hatram'izao tsy mbola raiky mihitsy ny pomba ny fanjakana na ny fon'ny republique atsika namaly a lay nitenen'ny mpanao gazety Gaël Bourgia tao anatin'ny France 24 bien précis mihitsy hoe zavatra anankiroa nangatahany an'io dia no izy nanonga-panjakana de natahotra izy satria izy a tsy afaka nyrotsaka de le ray a resaka bois de rose ahoana moa zany a nazahoan'ny mpanao gazety iny tena nanizindizana sy niteneny azy nazo antenina 7 minitra mihitsy izy tao anatiny tao ny fanjakana frantsay nge zany namena source d'information ny mpanao gazety koa de misy mamena source d'information tao izy za zany tena accès tanteraka tamin'ny dossier mikasika n'Andriamatoandreny Rajoelina nangataka an'lay naturalisation zany a iny mpanao gazety iny matoreny a nyteneniny tao ary iny a tsy tongatonga ho azy iny namoaka niny akoa nefa aveo a ny gazety frantsay hafa sy ny télévision frantsay hafa voafaritra anatin'iny zany le filohan'ny republique atsika fa hatram'izao tsisy mamaly mihitsy zareo de manginana izy io moa toetra ny fitondram-panjakana malagasy ty rehefa tratrany zavatra mafy ohatran'iny de mangina tsy miteny any de izy angamba mieritreritra hoe rehefa mangina raha ngazay de mangina any daholo fa zay tompoko de miala tsiny tena miala fondro fambaram-pilazana Andriamatoa filohan'ny republique malagasy Andreny Rajoelina hoe tena ananany io izy tena no any angatahako hiteny a na ilaza-pahabe maso fa tsy manana an'io izy de zay raha mbola afaka miteny na amina plateau zao na anaty tambajotra serasera de ho teneninay foana io satria le resaka allégeance ho any tena manahirana anatiny io nisy ny fitoriana zay nataony antoko ADDM moa zany teny anivon'ny TPI na ny tribunal de première instance fitsarana ambaratonga voalohany a ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina mikasika an'ity resaka firotsahany hovidiana kanefa ny izy efa nizaka ny zom-pirenena frantsay a ao anatin'ny loha-mpiampanganana hoe fitsikolovana na espionnage nefa natsidika teo ihany a no fanohintohinana ny fiandrianana ivelan'ny firenena ary ihany koa no hoe fanaovana osika sy fampiasana osika zany rehetrarehetra zany zany isany nanenjehana azy avokoa mety ahomby ve raha fijerinao asa mety hitsefitra ity fitoriana ity raha tena mahitsy ny fitsarana malagasy mitsarana iny de mahomby iny raha tsy teny am'le mitsikitsy sy ny namany iny tsy de fantatro hoe ahoana moa zany iny le lazaiko hoe allégeance sy ny namany fa lay fampiasana osika tombony iny ka ny dossier nalefa nytany ange zany hoe tsy navoakany tao hoe tsy vitany osika fa mamitaka nisy mpitsara tsy haiko mola mbola perinasy izy na efa retirety izy iny fa mpitsara gasy a tao anatina fandarana anak'iray tamin'ny télévision anak'iray nyteny zany hoe nanao dôle ozy dôle zay zany hoe terme juridique ny teny hoe dôle de nantany le mpanao gazety ino le dôle de ohatr'izao izy dôle izy matetika eo amin'ny resaka varotra inaovana an'izy mahatonga an'io de ianao zany mivarotra zavatra anak'iray a osika zany hoe misy zavatra tsy mety eo de fitahanao le olona vidiny iny fa rehefa tratran'le olona izy ianao hoe tika mamitaka de tonga de rava le contrat de raha io kahan'Andriamatoa Andry Rajoelina io zany izy de tokony rava ny contrat nataony tamin'ny vahoaka malagasy satria namitaka ny vahoaka malagasy zany izy tsy nataony tao anatin'ny dossier ny izy aneka manana nationalité hafa akoatrany tsy gasy tsony de raha reny zany tokony mitombona ary mampitombona azy de zao sao de isy alay-panahy ndray hoe ka izy filohan'ny republique de tsaraina amin'ny haute cour de justice tsy atompoko
tamina metrany an'iny dossier tamin'ny 2018 mbola tsy filohan'ny république izy fa mbola candidat tsotra mbola olo tsotra ka ny haute cour de justice de mazava tsara fa acte nataon'ny olona filohan'ny république na chef d'institution na membre du gouvernement taminy izy teo am-perinasa no tsaraina amin'ny haute cour de justice fa raha ohatra acte nataony talohan'izy filohan'ny république na efa tsy filohan'ny république antsony izy de any amin'ny tribunal commun zany mitsarana iny ka mipetraka tsara mihitsy amiko ilay fitoriana any amin'ny tribunal tsotra eto Madagasikara ary za tena mino fa manana compétence légale mihitsy ny fitsarana malagasy tsarana iny raha tena mahitsy sy mijery amin'ny fahamarinana zany ny fitsarana malagasy ary engane ka mba hanana fahasahinana ho an'izany ry zareo satria anatin'ny cadre ny azo atao tsara zany am'izao fotoana zao moa gona araky ny fanadihadiana zay narahantsika tery am-piandohan'ny resadresakitsika de efa miketriketrika atao efa miketriketrika ny fanavozana n'le resaka code de nationalité io ny député sasasasany momba ny fitondrana am'izao fotoana zao midika iny zany ho anao ary faharoa ampiana foana an'ilay fakan'ny filoradjoelona ny zopirenena français tamin'ny 2014 ve raha toka iroso tokoa am'izay fikitian'izay fanarian'iny de hitako tany anaty tambazotra serasera de hitako tamin'ny gazety de zany iome ny mampimea de zao asa itsika gasy angamba zany anova amin'ny principe de droit mihitsy fa ny lalàna tomboka tsy rétroactif tsy rétroactif lalàna ka na ovanareo takin'iny code de nationalité malagasy io de manomboka amin'ny andro nanovanareo anazy makany alohany no iaran'iny fa zay nitrangatany alohan'ny tany tsy iaran'iny ka na isoronareo le article 42 na isoronareo dolo ny article 45 de lazaiko mahitsy fotsiny hoe nenkan'Andriamatoandreny Rajoelina zany de le article 42 efa nahitsiny zareo inge izy io fa najany tao le article 42 de na inona zany ho resahanareo nanovany onjato aminareo eo ianareo de nenkan'Andriamatoandreny Rajoelina filohan'ny République Malagasy ankehitriny de voafehy ny article 42 sy ny article 46 tamin'ny ordonnance 060-064 tamin'ny 22 juillet 1960 foana ny mifehiny anazy satria ny lalàna tsy rétroactif de misy mieritreritra koa moany manao hoe aitsy ny le lalam-panorenana de andana aitsy io azo hitsy ange lalam-panorenana fa misy voafatra tsy azo hitsy anatin'io azo hitsy io article 46 io le anaty lalam-panorenana io fa zao ny fanotsina lalam-panorenana enareo mpitondra io any nanao an'io de tsy maintsy mandalo référendum de alefaso ary alefaso le référendum fa eto de efa mariako satria misy miteny koa mako ny mpomba ny fanjakana hoe mbola menay manda 3-4 ny filohan'ny république de za miome fa mba avakio any rangalo le lalam-panorenana aloha mitenena zavatra i lalam-panorenana de miteny mazava mihitsy hoe azo ataony manitsy lalam-panorenana rehefa misy nécessité impérieuse fa ny tsy azo hitsy ao anatin'io de ma république ny Madagasikara de misy ary momba ny filohan'ny république de teneny mihitsy hoe tsy azo ahitsy ny faharetany mandany filohan'ny république zany hoe tsy maintsy 5 taona zany le faharetana manda iny tsy azo hitsy iny fa de mijanony eo iny ary tsy azo hitsy ny hoe isan'ny manda zay hoe ray avaoziny indrepandre raha tsy hoe ngamba hoe ovana mihitsy le 4e république de manao 5e république ndray isika any de zay ianareo vao afaka manitsy an'io fa ny manda azo ny filohan'ny république am-perinasa tao zany de le ray nataon'iny dia raha lany fanorozy de samy miala zany ko tapitra ny azy zay ary tsy mahazo moatra ny 5 taona ka nareo zany raha ohatra ka mitetitetika anoeny mandany filohan'ny république zao io de efa mandika lalam-panorenana nareo de aloha zay na mahitsy zay fa ho an'le mpomba anazy de mba avakio any aloha le lalam-panorenana fa lasa miteniteny foana nareo de imezana de avery koa andana ho ahitsy io le code de nationalité ahitsy io de lazao koa de déclaré koa manarak'izay hoe tsy manaraka ny principe de non rétroactivité ny lalàna eto Madagasikara fa ny lalàna eto Madagasikara zany de rétroactif de foana ho azy ny resaka nationalité momba n'Andriamatoandreny Rajoelina fa raha tsy zay fa raha mbola manaraka amin'ny principe de droit iraisan'ny firenena tsika ny hoe non rétroactif ny lalàna na ovanareo amanjatony amerivo de ratsy ny filohan'ny république mihitsy ary angatahako izy teny solennellement hoe manana an'io izy na tsy manana an'io izy tena ny teny an'izany de tapina ny domy ary tena mangina ny olona nge rehefa teneny zany fa izy mako mamaly to tsy zay ny valiny fa olona ny sy miteny any de samy miteniteny any de ngambany tsy haiko zay toeny any io code de nationalité sy ny lalam-panorenana moa de iankina le fahafahana mirotsaka ratrizay ho an'ny candidat rehetra fa tsy ho an'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ihany be deaibe no miteny am'izao fotoana zao hoe raha ny fahafantarana ny Andry Rajoelina de tsy anaiky
tsy irotsaka tsy iverina irotsaka zany ny tenany a ny fanontaniana tiako apetrako aminao gona hoe mety mbola ho crédible io anatrehany vahoaka malagasy ve raha totokoa ka mbola mikiry tsy maintsy irotsaka ho fidiana indray ny filoha Andrinirina Rajoelina. Tsy nivoaka malagasy ihany no tsy anana crédibilité fa ny international mihitsy hainy zao tontolo zao ange io efa fantatry zao tontolo zao ange fa Andriamatoa Andrinirina Rajoelina de manana nationalité frantsay ary naturalisation no nataony fantatry zao tontolo zao zany de mbola mikiry biby izy anao an'io de ho masony zao tontolo zao aloha zany Madagasikara raha ohatra mbola mikiry biby izy de mirotsaka de mbola avela manao izy eo masony zao tontolo zao zany aloha Madagasikara de tany tsy tandalana tena zay hoe tany tsy tandalana zany Madagasikara de na fiaraha-miasa am'izao tontolo zao zanahirana hoe olo efa hainareo io fa ny lalam-pandroenanareo mandrarana zany de mbola avelanareo manao eo ihany de tena miteny fa ho sahirana tsika raha mbola mamela ny olona ohatran'izany irotsaka satria izao tontolo zay fa mahafantatrako tsy firenena tsy mahafantatra tsony inge hoe ny filohan'ny république Madagasikara ka manana tsy double nationalité fa naturalisé frantsay ary naturalisation tsy double nationalité reny fa ray ihany nationalité ananany zay tany naovany naturalisation iny ihany ny ananany meko ohatra ray am'izay nareo nalaza be adiniko ny anaran'lay mpilalao sarimihetsika frantsay fa mpilalao an'lay film Astérix iny izy sara tadidinao izy any anaran'ino tanga maventy be iny Gérard Depardieu Depardieu maventy be iny izy maventy be mpanao ny Obélix iny le rangahy iny frantsay fa naturalisé rosianina iny veriny ary nalaza be itantarany iny veriny tanteraka iny tsy frantsay intsony veriny tanteraka ny zopirenena frantsay nananany fony vao nahazo le naturalisation rosianina ary lasa mipetraka ny Rosia mihitsy izy hatram'izao tsy frantsay intsony iny ka raha vao naturalisation zany ny nationalité azon'olona anankiray veriny tanteraka ny zopirenena nananany talohany iny fa ray ihany ny anazy de lay nanaovany naturalisation iny ihany zany ny ananany iny de mitombona be nge zany le article 42 ny code nationalité malagasy sy ilay famaritana an'ilay teo naturalisation anatin'ny droit international public tsy manana ny olona nanao naturalisation zany de tsy manana zopirenena fa tsy ray ihany zay zopirenena nangatany naturalisation zay ihany ny ananany fa tsika mampifangaro hoe double nationalité tsy double nationalité ny filohan'ny république atsika fa nationalité frantsay zany izy zao de zay ny angatahako hoe ampanajana ho any angatahako ny filohan'ny république na izy teny ampabe maso hoe tena nanany io de izy fanarahantsika eto rehefa aveo na izy teny hoe tsy manana an'izany izy de sy fanarahany siny frantsay ihany ko na siny frantsay indray rehefa aveo fa raha hijanona samy angina am'izao kosa aloha de azafady fa raha-pireneny ty raha ty fa tsy rahan'olo tokana tsy mety aminay ary mbola veriko foana io problème na allégeance iny tena manahirana amin'io na iza nazavany io di problème na allégeance io iniry article 46 iny mamaritra mihitsy hoe manomboka amin'ny andro nazahoan'le nationalité vahiny ho an'ny article 42 43 dia tsy manana obligation d'allégeance à Madagasikara tsony le olona fany am'izay tany nazahoany an'iny ary ny article 45 de lazany hoe amin'ny andro namoana an'lay didimpanjakana milaza hoe tsy nationalité gasy tsony izy de afaka le allégeance ka ny filohan'ny république anao nge zany tsy manana allégeance am'le taninao de inona nieritreretinao eo tsy zavatra manahirana be nge zany zavatra tena manahirana zany tsy haiko ny eo amin'ny mpitandro filaminana satria mpitandro filaminana tena miprête serment d'allégeance amin'ny firenena mihitsy hoe ho an'ny tanindrazana hoe tanindrazana sy lalàna reny prête serment d'allégeance ange ny dikan'ireny de asa raha ahoana ny fandraisan'ny mpitandro filaminana zavatra ohatran'izany hoe le olona mitondra anao ange tsy manana obligation n'allégeance amin'ny tanindrazanao tsony satria izy efa lasa nationalité hafa re tsy fantako fa apetrako am'zareo mandinika an'izany olobe sy manam-pahaizany reo izy mahafantatra hoe inona ny ataonay inona moa zany nieritriretinay manoloana an'izany de tsy fantatro fa akinoko ampitsara malagasy rehetrarehetra koa sy mipailalana malagasy izany rehetrarehetra zany de rehefa mamaky an'izy nareo de vakeo am'le article 46 de hoe raha tena marina zany aretrireto aloha de mbola tsisy manany na ny fanjakana frantsay na izy tompo mbola tsy nandisy mihitsy hoe tsy manana nationalité frantsay izy ary tsy naturalisation no nataony de le olona mpitondratsika zany nge fa tsy manana tsy miprêter allégeance à Madagasikara tsony fa miprêter allégeance any am'zay nazahoa nationalité tany de asany inona ho lazainareo mpahailalàna sy nareo mpitsara rehetrarehetra sy ny vaoaka malagasy manaraka an'ity fa za manokana tompoko de lazaiko hoe tsy mety amiko izaho randremo misafiny asy ny zarotran'izany fa alao mba olona tena mizaka ny zopirenena malagasy tokana ihany ny mitondra ny firenena malagasy ary amaranako azy de zao aza fangaro mihitsy re tompoko ny zopirenena sy ny raha
zay makony lazany hoe raha malagasy ny makatsi makarinao ny rahanao menamena fa ny zopirenena taratasy fotsifotsy zatra tsy mitovy zany faharoa aza fangaronareo fa ny manahirana ange de zao e namoaka filazana zao a ny lehibe ny gendarmerie fa ampanao fananana hiditra mpianatro zandary fa ao anatin'io angela zay mihitsy hoe mizaka zopirenena malagasy ho mpianatro zandary aza de fa apetraka hoe apetraky ny lalàna hoe mizaka ny zopirenena malagasy fa tsy milaza izy hoe sady zopirenena vahiny ary a fa zopirenena malagasy ko vao maiky tompo république de oekena hoe de sady manana ry zany izy ny manana tsy de tena manahirana zany a raha manahirana zany ary io a tena raha manahirana io a raha politika manahirana io de za zao de tena mieritreritra mihitsy a hoe tamy 26 juin ny faefatra amby 20 ny volana jona dia nanao fiarahana famerenana matso te tsy mahamasina ny tafika malagasy sy ny fazoy fa gaga hoe naninona izy ny tsy nanao ny 26 juin tsy tateo zareo tsy nanao izy de nolazaina fa hoe ho tonga eto Madagasikara ny ministry ny raharambahiny frantsay a amin'ny fahafito ny volana jolay ty fa navoaka ny gazety androany fa tsy raikitra indray izy ary niemitra amy fotoana tsy fantatra mihitsy de ny interprétation ko am'ireny de tsotra mifandray am'ilay resaka nationalité ny filohan'ny république io ka tsy teo ratsy eo anatreny vahoaka malagasy sy eo anatreny zao tontolo zao ny frantsay hoe olo lefa hainareo io fa nationalité nareo naturalisé any aminareo lalampanorenana zareo de milaza mazava hoe tsy maintsy mizaka ny zopirenena malagasy any a ny afaka mirotsaka candidat de olo lefa hainareo io ve de mbola andeha hotroninareo ndray de ny frantsay enjana be raha diplomatie de laloviny am'izay tsika eny a de hiteny toiny fa de manao veloma mandram-piona tompoko hitany toeny mankasitraka be deabe anao andriamantory andrema mizaha finiasy a na igona ny vahiny ndray tato anatin'ny fandarana sahila zao tamin'ny ity alina ity a nitondra n'izay faneho-kevitra maro samihafa mikasika an'izay code de nationalité a na ny lalàna mifehy moa zany ny zopirenena eto Madagasikara izay a de mametraka mandram-piona ao manaraka indray mandram-piona tompoko raisitsika kosa ary ny vahintsika fahatelo sady farany amin'ity alina ity a de tsy iza fa nambinina raha hery mampianina izay mpikambana ao anatin'ny gasileo a miarabanao nambinina amin'ny vahiny ndray to anatin'ny sahilaso miarabanao namana Clémence ary misaotranao amin'ny fanasana misaotranao nafahana hitondra fanazavana mahakasika ny zavamisy a ny ainako ya mikasika an'izay zava-misy ny ainanao zay indrindra nambinina ny raha rehetra nafantatra teto satria nivoaka tamin'ny ainao manjery samihafa hoe na ampidirina ponja vonjo maika ianao a no ireo nde atao hoe voalaza fa hoe nanatanteraka famorim-bahoaka tsy nazahoana lalana teo ihany koa ilay hoe fanivaivana mpitandro ny filaminana ahoana ny nandraisanao a an'izay loham-pimpanganana ny enjehananao zay eny Clémence mialohan'ny tondrako fanazavana mahakasika an'izay a de mamela alo ianao a isotra ny vahoaka maro anisa ny ompo ny tondram-bavaka ireo fiangonana zay ivavahako a maromaro ny fiangonana ivavahako fa FLM ihany reo maromaro ny toerana misy azy ireo a de saika ambany tondram-bavaka antenako ary natonona ny anarako mihitsy a tany am-piangonana rehefa nanao tatitra tamiko ny vady aman-janako maninona no isaotra amindreo olona ireo ray aman-dren'ny fiangonana indrindrandrindra ianareo namana zay ny ray fosy nitondra fampaherezana ho an'ny tenako sy ireo ankohonako a taty ivelany aty satria nahoana mahita sy nahatsapa ny tenako fa tsy araky ny tokony ho izy tokoa ny nandefasana ny tenako tany am-pontsy ka hoy aho hoe misaotra anareo a Andriamanitra manakaripasoavana hamaly fitianareo satria nahatsapa ihany koa ianareo fa tsy aradrary ny angamba ny samborana ny tenako iny manarak'izay dia mamela ihany koa ianao amerina tantara kely hoe inona moa no tena zavatra nyseho marina teny akanja satria be loatra ireo olona mandalo ao amin'io telefony koa miantso mandefa message fa inona ny tena zava-misy marina na tonga anao voasambotra de olazaiko amin'ny apahany anareo vahoaka malagasy izay manontany eny an-dalana eny hoe inona ny tena antony samborana fa tsy voavaliko amin'ny telefônina daholo ianareo de amaly zao hoe nakeny amin'ny analakely ny tenako zay ny programa ny alako tany atokantrano ividy chargeur ary tena tazomiko zay
ary efa noazavaiko a na teny amy zandary a na teny amy fitsarana efa noazavaiko mazava tsara fa ividy chargeur nandehanako teny Analakely rehefa tonga teo Analakely anefa de gaga raha nahita mpitandro filaminana teo Analakely de teo vao zao efa misy inona Androany efa mahazatra moa mahita mpitandro filaminana ihany koa eny amin'ny faritra Analakely sy manodidina iny zay tato ato efa hitako misy mpitandro filaminana matetika de tsy fa kelikely niny a de iny a nidina avy any ambony any a nisy olona nivelively tamtam de ny olona nitarika azy a Ramatoa Doris Rakoto Samuel latsiny a mitonona ny anaranao raha nabavy satria zay ny fahafantarako azy hoe Ramatoa Doris Rakoto Samuel nidina avy any miaraka amin'ny sainam-pirenena miaraka amin'ny mpivelively langorona de avy hatrany de nanantona teo mpitandro filaminana rehefa nanantona teo mpitandro filaminana izy a de mba liana ny tenako ny te afantatra misy kokoa efa misy inona le hetsika ataony de mba liana de nanantona ny epita teo rehefa ny epita teo a de ny fanazava ny fampiresaka tamin'ny mpitandro filaminana teo izy rehefa noanontanin'ny mpitandro filaminana izy hoe nazahoanao alalana ve ity hetsika ataonao ity de namaly izy hoe tsy tompoko tsy nazahoany ary tena nandray atanana mihitsy izy hoe tsy nazahoany a nefa izy nanatanteraka lay hetsika de rehefa ntena mpitandro filaminana hoe rehefa tsy nazo alalana ary ianao a dia andao miala fa sao samborinay eto zay no nitenenindreo mpitandro filaminana andreo de za no niteny tamin'ny Ramatoa Doris Rakoto Samuel andao ande fefanteny izy hoe miparita de niteny moa le mpitandro filaminana ndana miparitaka paritanareo a de niala ny epita somaro ny epita apitany 13 mai de tamin'iny fotoana ny epitana teo amin'ny 13 mai eo apita iny a mbola tafaraka tamin'ny Ramatoa Doris teo a de nanaoko ohatran'ny point de presse teo izy satria misy mpanao gazety maromaro teo a tonga teny amin'ny kianjan'ny 13 mai rehefa vita zay point de presse zay de niteny any Ramatoa Doris a andao tsika ande hiala eto amin'ity toerana ity fa ataovy ampoanao aloha iny androany iny hoe hita ny vahoaka fa tena vonona tokoa ianao am'izay zavatra eritreretinao hatao zay no niteneniko any Ramatoa Doris ary nanaiky an'izay izy de niaraka fa raha mijery ny sarinareo a mitazona eto amin'ny sandroka eto izy mifampitazona ohatra zao zay mandritra n'iny fepotona ny elana iny a manaraka ny sisy moramora iny eny amin'ny lalana rehefa andeha hiala eny amin'ny lalana iny zay no nantany izy hoe fa iza moa ianao mantsy de namaly azy ampahatsorana nambinina rehery mampianina ny anarako a fa zaho a amin'ny vovonina Gasileony misy a fa tsy fantatro hoe ino ty hetsika ataonao ty ay maninona raha akambana zay no niteneny de zay inona le hoe ho akambana zay tena niteneny koa zay de zao andana aloha mody fa aiza ny tobilinao no mipetraka de atsy ambony atso izy ny ao moto no mipetraka etsy amin'ny glasy ary moto akeo azo porofona fanjanona androalina teo amin'ny glasy teo amin'ny parking ny glasy eo misy sécurité mba fametrahako azy zaho aka moto etsy amin'ny glasy inona zavatra anseho tampotampoka eo miala vany efa eto amin'ny Tsangam-Bato Ralaimongo le devant ny Castro io zay le misy le Tsangam-Bato ny Ralaimongo moa io efa eo zay no iny 4-4 roa miala avy any de tonga de manakana anay le mpitandro filaminana ndray no manakana ny lalanay andehananay andeha ody andeha hamonjy moto satria tsy lavitra eo amin'ny 4 mètre fotsiny de ho avy eo moto de sakana le mpitandro filaminana avy eo aloha zay de inona ny ataonareo de andeha ody ane zay zao sefo zay mihitsy ny namaleko andeha ody ane zay zao sefo efa ialy zay zao tsy nisy ninona naveloko akoatran'izay satria rehefa voaroka teo amin'ny place 13 mai zahay de namonjy ny lalana andeha ody tsy misy afa-tsy iny ny lalana andehananay ody satria ny moto eo amin'ny glacé ny Ramatoa Doris ny tobile mbola tany ambonimbony any manamafy zany ianao fa tsy mitombona iray loha-piampangana ny amin'ny hoe famorim-bahoaka sy nazahoana lalana sy fanivavana mpitandro filaminana amiko aloha tena zay ny zavatra misy fa na iza koa azy somary gaga ihany hoe inona moa no tena antony ny samborana ana areny sary reny de tena mahita so ihany tsy valomary siny fa niary fotsiny azy satria ny anina tonga nanao an'iny fiarovana Ramatoa Doris iny de nitazomiko le hoe fandalana andeha hiala zay nefa maninona ny mbola samborina satria efa niroana ny ala teo amin'ny 13 mai de efa niala teo amin'ny place 13 mai fefa ty amin'ny Tsangam-Bato Ralaimongo de nandeha niala zay efa eny amin'ny lalana andeha ody de vao maika nefa no samborina fa eo am'le hoe fantanin'ny vahoaka eny amin'ny lalana hoe fa maninona ianao no samborina de za koa raha mbagaga hoe fa maninona no samborina
de misy manelitsao mantsy raha mato Clémence any ananonanany hoe nisy tsindry iny na nisy baiko iny de za manao ohatry zao hoe tsy le olona no baikoina ny olako na le olona ny baiko ny olana fa le fomba fanao politika ny tena olako tamin'iny zany ny tena tsy zakako tany amponja zany ny tena tsy nitiako nieritreritra an'izany fa nohaniko ihany aloha le gagazo nohaniko ihany satria tena nterena ihinana azy de nohaniko ihany fa ny tsy zakako le fomba fanao politika manao an'izany eto hoe rehefa misy tanora ve mahitsihitsy fomba fanehoan-kevitra satria raha ny tenako manokana de tena mahitsy tsy lay mibaiko ny olako na ilainy sambotra ny olako za tsy manan'olana ampitany filaminana tena aoko zay ipetraka fa nanosamborona za tsy naman'lay manao politisianina ohatry zany hoe misy kajikajiny tsy maintsy fampatahorana fampisambosamborana tsy manao an'izany nambinina ray mampianina avy eo anivovovonina gasy leo ary fotikevitray zany hoe tsy zany ny olanay na iza ny baiko na iza ny nampisambotra na iza ny sambotra tsy hanananay olana fa izany le ijoronay gasy leo le fotikevitra ijoronay de tsy ekenay le manao politika ny hoe kapao ny asitra fa hanimbany tany ho anao ve politika ndeha ataontsika hoe anaty farangisosy na maloto ny zavatra nitranga taminao mantsy moa ny andro ndraiky amby telopolo may nisy ny fitazonanao garde à vue avetrany ianao avy eo de niakatra fampanaovana ary nampidirina ponja vonjo maika mety politika maloto ve ataoko anaty farangisosy na hoa le maloto ilay hoe ianao zany tsy nitarika hetsika mihitsy fa ianao no samborona fa tetsy andaniny anefany raha matoa Doris Rakoto Samuel tsy sady tsy nalaina ambavany tsy nisamborona taty aoriana kely ny fanidiranao tany amponja vao nanomboka nanao fanadihadiana ary napetraka teo ambany fanaraha-masony fitsarana fa tsy nampidirina ponja tahaka anao za aloha teo vo tsy raha vao nalefa tany amponja vonjo maika ny tenako tsy nanana date d'audience akory de ozy hoe io le politika le niteneniko tetsy amboloha raha le politika nresahana zay tsy le olona nampisambotra na le olona nandefa tany amponja no anananay olana nalainy baiko fa le fanao politika ohatry zany no somary tena tsy zaka hoe tonga de avy atrany ve de nalefa fotsiny tany zay le fomba fiteny moa eny amin'ny fiarahamonina hoe lany kisoa de hany mandeha tsisy jiro moa zany ny filaza azy tsisy jiro tany ary tsy nitenenina na tany amponja efa andro ny akarako teny amin'ny tribonaly va hoe miakamidina zay moa filazany za tsy nafantatra na tany amponja ary fa any amin'ny ainao manjery ny vady amanjanako no maheno hoe amin'ny le 16 no miakatra audience nambinina Ramatoa Doris de tsy haiko tany amin'ny ainao manjery moa na enony koa hoe nambinina koa voatonona tany tsy haiko fa efa ny andro 16 tonga de noentina fotsiny niala teny an-tanymora nampafantarina hoe miakamidina nambinina rahery mampianina le hoe miakamidina mamonjy tribonaly de le fomba nitondrana tany amin'ny tribonaly koa no somary nanahirana kely satria de tena mpiambina maromaro no nitondra tsy maninona mety ho tsara sécurité ave teny amin'ny lalana sa hoe mety natahorana tokoa sa le neritreretina iapangana no neritreretina tsy fantatro misy zavatra tsy mazava tamiko zany satria za tsy mpangalatra za tsy mpamon'olona madio tanana eto am'ty fireneny ty ampanitra tena toko ary tsy mieritreritra hanao politika maloto araky ny eritreretin'ny sasatsasany satria raha ny fotikevitra ijoronay avy am'vovonina gasy leo de teboka anankitelo Ramatoa Clémence ary mamelay ianao ampahafantatra ny vahoaka malagasy izany ny teboka telo zany teboka voaloha am'izany de hoe tsy manenjika afatsy ny tanjony izahay teboka voaloha tsy manenjika afatsy ny tanjony izahay inona moa ny tanjonay ny tanjonay de ny amerenana ny firenena ao anatin'ny ara-dalàna ka raha nambinina ny lazaina fa nanitsakitsaka lalàna na tonga azy nampidirina ponja de ataoko hoe tsy zany tompony etsika fa misy tompona andraikitra mivantana zay indresahanao teo no tomponantoka tamin'iny iza zany nanitsakitsaka lalàna nambinina anakeny analakely ve tsy manenjika afa-tsy ny tanjony zay de ny amerenana ny firenena ao anatin'ny ara-dalàna satria naporofona an'izany zay no nitatotra voaloha ny ireo karazana fanitsakitsahan-dalàna nataon'zao fitondrany zao zay efa naterinay teny ambovona teny amin'ny ACC zay tsy irrecevable fa nanao rappel fotsiny izy hoe misy androm-panjakana tandrify anao an'ity tao arina kely n'iny de io fa nanao ny député teboka faharoa iorenanay avy am'vovonina gasy leo de hoe tsy manam-pahavalo afa-tsy ny fahasairana zahay fahavalonay io insécurité io fahavalonay io tsy fisinasy io
fahavalonay vidim-piainana miakatra io indrindraindrindra fahavalonay io delestage io zany no mahatonga ny hoe ianao malagasy ve nde tsy leo maro milaza leo fa zay tena nampiana hoe gasy leo izahay fa na izany na tsy zany a zay a teboka fahatelo farany a de hoe zay tsy misaina fa tsy noavy tsy misaina fa tsy noavy zay a ao anatin'izay fisainanay noavy zay de misy fanantenana fa mbola afaka arenina amin'ny firenena raha pitso raha afaka pitso afaka arenina amin'ny firenena fa mila ny fandraisana tanan'ny vahoaka malagasy ahoana no ahafahana manarina azy de ny fametrahantsika ny safiditsika amin'ny alalana fifidianana madio ekeny rehetra amin'ny alalan'ny fanoloranao ny safidinao madiodio a ho an'ny olona eritreretana fahanarina nyty firenena zay tena latsaka ao anatin'ny lavaka ity izany no anentananay ny vahoaka zay gasy leo manentana ny vahoaka zay tsy manana fahavalo na iza zay le tenenao hoe nitanjonay de tsy maintsy tratrarinay de ny anovana ny fomba fanao politika mitovy amin'io hoe zay rehetra miteny de zahana ho tapenambava ve sanatriaviny zany zay rehetra maneho hevitra de zahana ampiasana ny raha matahora ve sanatriaviny zany fa raha zay avy ambovonina gasy leo a tsy zahay ny nanao an'iny etsiny aloha kanefa zahay ny tola sibatra ka manentana ny vahoaka hoe tsy maintsy andray anjara am'izay fifidianana ho avy eto kanefa ny fifidianana hatao dia tokony hekendretra zay zany tazominay avy ambovonina gasy leo zay a mba tsy iverenany toy izao mampiasa ny fahefana zay rehetra nomena fahefana Ndresaka ianao teo hoe mety natahorana ve am'le resaka sécurité sy ny sisa ny zavatra nitranga moa sy ny zavatra hitanay moa satria nisy mpanolotsaina telo menada zay de namana lira farana raka tamin'ny taovina Ralambomahay niezaka namangy anao a eny kokoa maromaro ihany a ireo mpikambana sasatsasany tao amin'ny RMDM ohatra naniry mafy ny andeha hamangy anao teny Amponja tamin'ny fotoana nanampidiranao Amponja Vonjomaika zavatra nitranga de nosakanana izahay eto ianao hitondra fanazavana satria tsy nirarana moa zany zay rehetra nieritreritra hamangy anao misy anto manokana ve natahorana zaloa ny fiainana ny ainako tany anatin'ny fonjatany a no fantatro fantaty velany a tsy de naharaka na inona satria tsisy afahako manaraka an'izany vaovao zany a afa-tsy ny vizity ionako amin'ny vadiko de ny vadiko no nyteny sy ny resaka tamiko hoe ianona ny antso anaty amin'ny telefona fa saika hamangy de tsy nahazo namangy ony ianareo a hitany tao amin'ny ainao manjery mihitsy a tena nyteny hoe tsy no azo vandrina zay isorana anareo telo mianada satria ianareo telo mianada ihany koa no hanym-panolotsaina amiko aloha sa sy tokana mitondra ny fomba fijery ho an'ny fiarahamonina zay isorana manokana anareo maro anisa ireo mpanao politika tonga hamangy teny azo amarinina eny moa fa nisy toromarika ve angamba sanatriaviny zany hoe tsy azo vandrina tokoa fa tena misy fotoana tena tsy azo vandrina tena zany ny ainako tao hoe tsy mahazo vandrina ony ianao tena zany raha mandainga de azo amarinina zany fa nisy azy zany tsy no azo vandrina mba ho fandaminana ny filaminana eny amin'ny fonja ve no natonga zay amiko tsy de mampaninina fa hatramin'ny toerako teny Amponja de fantatro ny olona nandalo teny amin'ny fonja nefa amin'ny fitondram-panjakana koa hitako tonga teny amin'ny alalan'ny ministre fitsarana amin'ny folo sasany alina zay le mahatonga hoe eto de mba te hitodika kely ho an'ny mpiandro fonja satria tamin'ny folo sasany alina no vandrina tao amin'ny faritra nisy ny tenako de ny ministre sy ny délégation mihitsy ny tonga tao de nytiako iavina amin'io de zao le sécurité an'le mpiandro fonja tamiko no somary nampatahotra satria za de tena mba natahotra koa na nigadra samy gadra miaraka aminay satria amin'ny andro alina be iny izy no tonga tany de zao hoe miasa ny ministre zay aloha ny hitako tany fa ny olona namangy tsy sy tafiditra tany indro zany no heniko hoe tonga teny Amponja ministre fa nindray mandeha tena hitako mivantana tao amin'nisy fa de zay nitenenako hoe mampahery ny mpiandro fonja rehetra koa eran'ny Madagasikara satria tena hitako hoe asa masina le asa mpiandro fonja kay satria raha telo herinandro any teny Amponja raika amby 20 andro eo zany de mpiandro fonja anankiray niaraka tamiko tao misolosolo iny zany de migadra 10 andro koa izy mialatsiny somary mametraka kely azay parenthèse kely zay hoe asa masina ny asa mpiandro fonja ka eto de hiteny hoe tokony hojerena manokana ve zay tena ampahitsina zay le gasy leo zay rehefa mahita zavatra tenenina tonga de tenenina hoe tokony hojerena manokana ny mba tokony tsy fantatro ho tombontsoa ve mpiandro fonja rehetra manerana Madagasikara
fa tsy ny ao an-tany mora ihany fa atao moa nanahoana ny ainana zavatra nitranga tao amponja tao anatin'izay 3 herinandro satria 3 herinandro ianao no nahiditra ponja vojobaketeny ny zavatra ny ainina aloha amin'ny ankapobeny de misy le rindran-damina apetraky ny fonja tsy maintsy arahana hoe am'izao mivoaka ao anatin'ny trano de isaina tena misy rindran-damina mipetraka eny apetraky ny mpiandro fonja aloha de zay anisan'ny antoka anankiray io zao hoe so ihany izy na de vitsy anisa reto mpiandro fonja reto misy le rindran-damina apetrany ifampifezana ifampitezana satria tena le hoe fanarenana zay no mipetraka eny amin'ny fonja eny an-tany mora zany fahitako azy aloha efa nivelabelarinao to ihany zavatra nazo anao tamin'ny nitranga ny fisamboranao teny amin'ny tena alakely tam'raiky amin'ny 30 Mey iny nitranga nazo anao teny amponja ihany koa ny fantaniko de hoe mampiemitra ny nambinina ve reny tranga zay nahazo anao reny satria matetika aromaro ny olona raha ohatra hoe tratran'ny tranga toy ny nahazo anao mety efa ny abandonne raha zay ny azo ilazana anazy ianao manokana nampiemitra ny nambinina ve zay reny zavatra reny sa ianao moa efa nametraka fampiakarana andraraha tena ny fitsarana raha to ihany fa mampiemitra anao ve reny zavatra nazo anao reny amiko aloha ataoko hoe tsy misy tokony atahoraka satria tsy zany nanao an'iny hetsika iny ary ny gasileo zany raha manao hetsika de tena manaraka lalàna velona ary azo amarininy zany amina tambajotra tserasera taizavy ny lalana efa nalehan'ny gasileo manara-dalàna mandombaravarana ny androm-panjakana rehetra ny efa nanatonanay gasileo hoe tsy manara-dalàna ve zany fa maninona zay tsy mbola nisy ny voasambotra tamin'ireny fotoany reny fa eto ny somaro mampametra-panontaniana any hoe fa maninona zavatra tsy tokony nisamborana anay iny de nosamborana ka amiko tsisy zavatra tokony ho atahorako ary ny fomba fanehoan-kevitra satria hevi-piaramonina no etiko tsy zavatra tokony atahoranay gasileo satria raha ny gasileo zany de mandrakariva averimberinay ny hoe manaja sy hamerina ny firenena ao anatin'ny ara-dalàna te hampanara-dalàna satria izany no etsika voalohana ataonay de amafisinay ny fitateranay andreo teboka maromaro vo hitsahitsaka amin'io lalàna io mahatonga sy miteraka an'izao olana misy eto amin'ny firenena zao ka aminay zany raha aminambinina rehery mampianina manokana dia ny fitiava-tanindrazana no mampiray anay satria zay koa de voantso ny vondrona ao anatin'lay vovonana anankiray antsona hoe RMDM vovonana mpanositra io de le fitiava-tanindrazana misy ao anatinay mpikambana rehetra mpikatroka ao anatin'ny gasileo zay no entinay makany am'le hoe ampahitsina manara-dalàna mandrakariva fa nambinina rehery mampianina de tsy manana fahavalo na ny mpitondra na ny mpanohitra fa ny fahavalo de efa no azavainay fa teboka anankitelo ireny any no tena fototra iorenanay avy am'vonina gasileo mankasitraka anao ny vahiny tato anatin'ny fandarana Sailaso nambinina tamin'ity alina ity mankasitraka anao Clémence ary mitodika amintsika vahoaka malagasy ho avy fifidianana andao andray anjara de ametraka safidy ekendrehetra anarenana ny firenena de misaotra anao misaotra ny teknisiana any ambadimbadikana nasany tenanay de zay ihany koa no etsika manakatona ny fandarana Sailaso tamin'ity alina ity ampatsahivina antsika vahiny telo sosona ny vahintsika tamin'ity alina ity teo ramatoa Anandry Amanatena teo ihany koa Andriamatoa Andriamamizafiny azy de afarany teo moa zany de Andriamatoa Nambinina Rahery Mampianina ny vahintsika amin'ny herinandro tenaina fa efa eto namana lira faralahy iaraka amiko eto anolotra ny fandarana mametraka ny mandram-piona ho manaraka indray ankasitrahany faly teo amin'ny lafiny teknika napitan'ny fesony sary tany tokatrantsika tsirairay veloma tompoko amanaraka indray